Efa nitombotra ny andro hiverenan'i Jesosy eny amin'ny ranondranotra. Ka noho izany dia fifaliana ho ahy miarahaba anareo izay manaraka ary koa miaino so fandarana azo antoka fa navoto amin'i Kristy. Dia mpitandrina sofindrindra amboarisona no miaona aminareo amin'izao fotoana izao. Efa nino aho fa efa nahita ny fanandarana voalohany nareo nitoy izany ankehitriny, ka noho izany dia hivavakintsika mba azon'Andriamanitra izay tompon'ny teny tiantsika hovonjena mba amisaina fahendrena fahalalana ity mpanompo sy tsy mahasoa ity ary ametraka ny teny ao mivavako. Saotra anao zay Andriamanitra fa no fahasoavanao dia tanteraka izao fotoana izao ary mahatoky sy manantena fa ianao no amisaina fahendrena fahalalana ity mpanompo sy mahasoa ity ary ametraka ny teny ao mivavako. Indrindraindrindra hitondra ny teny amin'ny olona rehetrera n'izao tontolo izao mba voninahitra eo zany mba andraisan'ny famonjena sy fiainana amin'ny fahafantarana ny zavatra zay efa nataonao ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, le fitiavana izay nitiavanao izao tontolo izao. Ka dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, no voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa nahita ary koa niaino tsara ny fanambarana tamin'ny voalohany isika. Ankehitriny dia hitondra ny lohateny aho hoe nahoana Andriamanitra no namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Satria ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny Jaona 3, hain'ny olona rehetra zany teny zany. Jaona 3, 9:12 sy ny 17. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Jaona 3, 9:12 sy ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa na fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Tsy mbola hijery le hoe fitiavan'Andriamanitra aloha tsika, fa misy teny eto hoe tsy tia nisy ho very, zany hoe very zany ny olona ka mila famonjena ary Andriamanitra ihany no afaka natanteraka izay. Ary ny 9:17 hoe fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Satria raha dininy zany dia izao tontolo izao ao anatin'ny faratsiana, fahadalàna, fahaverezana, ka raha naniraka an' Jesosy izy fa noho n'le fitiavana antsika hovonjena dia tsy hanameloka fa tena hamonjy. Fa manao namara moa ny amintsika izao ny olona rehetra raha dinina ny ten'Andriamanitra tarankombela tena mila famonjena tokoa raha mbola tsy nandray zany finoana ny filazany tsara ary misy alina olona mihevitra fa efa voavonjy izy kanjo tsy voavonjy. Ary zay indrindra nantonga ny apôstôly Paoly nilaza amin'ny Romanina 10, 1 ka hatramin'ny 7. Tsy maro ny efa mitona kristianina ankehitriny ka milaza amin'ny fahazavany hoe za fa mino, za fa voavonjy, zaho kristianina, saingy tsy kristianina ao amin'i Jesosy. Averiko re mandeha saingy tsy kristianina ao amin'i Jesosy satria Korintianina 2, 5, 17 dia misy milaza toy izao zay vita tsenjery ho an'izay olona izay mino. Korintianina 2, 5, 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao reo. Raha misy olona ao amin'i Kristy, ka misy zany kristiana tsy ao amin'i Kristy, zay nahatonga an' Jesosy hoe nilaza toy izao hoe amin'ny Matteo 7:1 ka hatramin'ny 3:20 vitantsika tsenjery ihany koa alohany amakio an'le Romanina 10 hoe Matteo 7:1 ka hatramin'ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay nindandra. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, zany hoe tsy efa nitory ve zahay, tsy efa namoaka demonite tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa nanao asy lehibe tamin'ny anaranao va zahay. Raha zay koa marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay, koa miala amiko ianareo mpanao meloko. Ary zay natonga tia maky anty Romanina 10:1 ka hatramin'ny 7
satria tena olona maro koa tena olon'Andriamanitra iny vavaka be iny. de zao ary ny teny'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Romana 12:1-7. ry rahalahy, ny rinony fokotsy ny angatahako amin'Andriamanitra ho andreny dia famonjena. Zany hoe tsy nazo famonjena zany le olona. Hoana ny toy ny andinin'ny faharoa, fa vavolombelony reny aho, fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana. Mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana. Zay nahatonga an' Jesosy miteny hoe mandeha natovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ary koa misy fanambarana hoe fataro ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara. Ary ny andininy fahatelo dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa satria tsy nahalala ny fahamarina avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany, dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Nisy ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, nisy ny fahamarina avy amin'ny olona ka mahatonga azy manamary-tena. Ka le fanamarina teny io mibetsaka amin'ny olona tona kristiana ankehitriny. Zaho fa nanolo-tena, zaho efa mivavaka, zaho mamaky baiboly foana, ary marina zay lazain'izay, zaho efa vita batisa, zaho efa mpandray fanasan'ny tompo, zaho efa nitory. Saingy zao fanamarina ny teny zany, satria matetika voalaza teo hoe zaho, fa tsy mba avy amin'Andriamanitra. Satria raha le Korintiana faharoa zay nitononiko teo ovakitsika, tsy avy amintsika mihitsy natanteraka ny famonjena, araka le mivakitsika tamin'ny voalohany hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho veryrehetra mino azy fa nanafiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao, hanameloko izao tontolo zao, fa mba hamonjena izao tontolo zao. Avy amin'Andriamanitra le famonjena sy miasa fahamarinana rehetra. Ary raha verentsika le Korintiana faharoa 5 ny andininy 7 sy ny 8 tapany voalohany. Korintiana faharoa 5 ny andininy 7 sy ny 8 tapany fara manao hoe tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo efa tonga vaovao reo, fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Ka nahoana ary tsika no mila famonjenana koa avy amin'Andriamanitra? Raha rana ny tenin'Andriamanitra, tsika olombelona dia tena tsy mahay mitady an'Andriamanitra zany mihitsy. Tsy haitsika mihitsy. Izay mivolaza amin'ny Romanina. Apôstôly Paoly dia nanazava momba an'izany. Romanina 3 ny andininy 10 ka hatramin'ny 20. Romanina 3 ny andininy 10 ka hatramin'ny 20 misy fanambarana momba ny fiainantsika taran'olombelona izay tsy mbola naharo famonjena, na de efa naharo famonjena aza, ny fiainany teo aloha ambara ato mihitsy. Fiainantsika tsirairay avy zany nomboka hatramin'ny Adama sy Eva nanota ka mandra-piavan'i Jesosy. De zao ny voalaza ho an'ny olona zay zao tontolo zao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, araky misotra hoe, tsy misy marina de ray akory azo, tsisy marina de ray akory azo, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, tsy mahafantatra ny fahamarinana, fa mazoto mivavaka kosa ary mafanafo tokoa akabiaza akoatra ny olona zay tsy mitady an'Andriamanitra. Zay voalaza eto, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra, tsy mirara Andriamanitra raha misy milaza hoe tsy misy Andriamanitra. Raha toizy ny andininy 12 samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy maso avokoa izy rehetra, tsy misy zay manao ny tsara na de ray akory azo. Nania avokoa, tsisy mahay manao ny tsara, ary voalaza mihitsy hoe na de ray akory azo, tsisy marina de ray azo. Ka tsy mahagaga raha nanome mpamonjy azo antoka Andriamanitra ho fanehoany ny fitiavany tsy hanameloko izao tontolo zao. Raha antsika ihany ny teony ny andininy 13 fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka,
ny poziny menarana ny eo ambany lelany, fieny ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony mimona andatsadra. Vavantsika io de miteny foana, manaratsy, mifosa, mankahala, ary miady, manameloka sy ny sisa, ary ny akabeazy an'ny olona etiny tongony anao zavatra ratsy mety handatsadra mamon'olona mihitsy azy. Toy atsika ny andininy fa 12 sy ny katramin'ny fahavalo 12. Fandravana sy fangidina no eo amin'ny aleny, ary ny lalany fiadanana de tsy fantany, tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masina. Tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Zany eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ary manamarina an'izany mihitsy ny apôstôly Paoly, ary ho antsika izay miaino ka manaraka zany de hoe tena marina ange zany, ka tsy maganga raha men'Andriamanitra mpamonitsika, anafaka antsika am'izany faratsiana izany. Zao ary ny teny Romanina 2:1-2 sy 12. Romanina 2:1-2 anaran'i Jesosy. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy, de tsy mba nankalaza azy toy zay miendrika ho an'Andriamanitra, fa na misaotra an'Andriamanitra tonga zavapoana ny tamin'ny fisainany izy, ary tonga maiza ny fonodonto. Etsika mahita tsara eo amin'ny andininy hoe fa na dia mahalala an'Andriamanitra azy izy, de tsy mba nankalaza azy toy zay miendrika ho an'Andriamanitra, na nisaotra azy, fa tonga zavapoana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina fonodonto. Zany le fisaina malary hoe misy Andriamanitra, mahafantatra Andriamanitra hoe misy mihitsy, ary na dia mivavaka azy mbola maizina ny fisainany. Ny ten'Andriamanitra aolana. 12 nandoka teny hoendry izy kandro tonga dala eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nahoana ary misy teny hoe tonga dala. Raha antsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Titosy 4 de misy fanambarana toy zao. Titosy 4:7. Titosy 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa sika koa dia adala fa igny, tsy nanaiky, voafitaka, de andevony filana sy ny fahafinaretina maro, ary velona tao amin'ny lolopo sy ny fialonana sady kala ny fankahala. Zany le fiainan'ny olona. Eto misy miteny hoe andevon'ny filana sy ny fahafinaretana maro. Eo am'le hoe andevo raha vakitsika ny teny français. Tite chapitre 3 verset 3 de misy fanambarana toy zao, le hoe andevon'ny filana sy ny fahafinaretana maro. E tsara mba mamaky azy amin'ny teny français. Tite chapitre 3 verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Etsika de miteny misy teny asservi, andevo ny filazany azy amin'ny teny malagasy, fa ny tena many de velona ny fahazaran-dratsy mihitsy, voafatotsy le fahazaran-dratsy, ka nataony amin'ny teny malagasy hoe andevo, voafatotra mihitsy. Azay zany ny fiainan'olona tsy afaka, tena voafatotra eo mihitsy, ka nataony amin'ny teny malagasy hoe andevo, asservi zany hoe miaina teo amin'ny faratsiana mihitsy. Arahantsika raha le teny tsy ovakiko fa ao de ambarako raha namakitsika tao amin'ny Romanina 1 de voalaza fa ny voninahitr'Andriamanitra soloa ny zavatra mety lo, le Andriamanitra tsy mety lo. Ary ao voalaza to Romanina 1 io, raha makitsika manomboka ny andininy fa 420
ka hatramy fito am'roapolo ny vehivavy de nanao ny tsy fanaontsony am'zay tsy fanaony ary ny lehilahy faapila am'za misy samy lehilahy fa niala tamy vehivavy fantatsika tsara zany fa maneran'zao tolo zao mitranga fa vehivavy manambady vehivavy lehilahy manambady lehilahy tian'Andriamanitra vonjena ny olona ary hitatsika raha mamaky reo de hitanareo am'zany romana zany ty laha vakitsika io de lava romana toko voalohany io zany ny andininy efatra am'roapolo ka hatramin'ny fito am'roapolo ao de voalaza amin'ny romana io anko fa vela mifaratsina maro samihafa ny olona ary tsy magaga raha nanome mpamonjy azo antoka Andriamanitra nefa raha nahitan'zany faratsiny zany fahadalàna rehetra zany tsy famendrena rehetra zany tsy tezitra tamiko na taminao na tam'zao tolo zao zay natonga ny teny hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tolo zao nomeniny zanany laha toka mba tsy hovery zay taminao azy fanana fiaina mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'zao tolo zao hanameloko zao tolo zao fa mba hamonjena zao tolo zao tena mahafinaritra mihitsy tena tiantsika Andriamanitra vakiko ihany ny sasantsasany tam'y romanina toko voalohany ity eo amin'ny andininy sivy am'roapolo ny midina de misy teny toy zao voatitsika aminaran'i Jesosy ka de fiaino ny tsy fahamarinana rehetra ny faharatsiana fieremana ny lolo-po fiain'ny fialonana vonoanin'olona fifandirana fitaka otro-po jereo zany izy ana fa tena be de be mihitsy ny zavatra mitranga ataon'ny olona raha toizana io de hoe misy teny any mpibitsibitsika mpanendrikendrika halan'Andriamanitra mpampahory mpiavonavona mpandoka tena mpanorotsain-dratsy tsy manoa raisy reny tsy manam-pahalalana tsy mitana fanekena tsy manam-pitiavana tsy miatra de olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra ajaniko eo tena loza misy nge ary nagaga fa hoe nahoana le Andriamanitra tsy tezitra misy na nandripaka zao tolo zao ho avy fandropahana any amin'ny fahatapetrany zao tolo zao saingy zao naneo ny fitiavany asika anao izy loatra am'zao nahoana ary le olona manao an'zany ratsy zany nahoana le olona no manao an'zany fahadalàna rehetra zany Jesosy dia nanambarany zany ao amin'ny Jaona toko fahavalo nahoana nakabeazan'ny olona de mieritreritra hoe misy devoly io olona io devoly mampanao anao an'zany tsia raha ohatra ka devolo tonga am'le olona de demoniaka izy fa mpanota le olona ka hoana mampanota azy Jaona toko fahavalo ny andininy efatra am'y telopolo Jaona toko fahavalo andiny efatra am'y telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara de mara tokoa fa zay rehetra manota de andevony ota mazava ny tenin' Jesosy zay rehetra manota de andevony ota am'y teny frantsay izy dia Jean filazany azy Jean chapitre 8 verset 34 Jean chapitre 8 verset 34 nous lisons au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et quiconque se livre au péché est esclave du péché. Izay rehetra manotra na mandika lalàna manao tsy famarinana de andevon'ny ota eo zany ahoany ty ota manandevo ty tsisy mahafaka an'io ota manandevo ohatra io zany manosika ny olona anao ndreo faratsiny maro be reo ota manandevo Jaona toko fahavalo andininy eny amby telopolo Jaona toko fahavalo andininy amby telopolo aminaran'i Jesosy koa raha ny zanaka no afaka anareo de afaka tokoa anareo tsy misy afa-tsy Jesosy mahafaka an'io ota manandevo le ota manandevo zany mahatonga ny olona manao ny ratsy manao ny tsy mety rehetra ahoana moa zany ota manandevo zany zao ny teny n'Andriamanitra tamikaina raha nanotikaina Genesis toko fahefatra andininy ena sy ny fito samy mivavaka Kaina Isabela samy nanao alitara
azo inona ary mazava tsara raha ny tantara ny baibony jerena de tokony nao fanantra misy raha latsaka zanak'omby vonoina raha latsaka zanak'osy raha latsaka zanak'omby ihany koa vonoina misy raha latsaka tandindona manambara ny Jesosy Kristy zay zanak'Andriamanitra andatsaka andrany ho famonjeny zao tontolo zao. Genesis 3:4-5 rehefa tsy novalian'Andriamanitra ny fanatrikaina de zao ny zavatra voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 3:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Yahvé tam'Kaina, nahoana ny tezitra ianao, ary nahoana ny manjombona ny tarehinao, raha tsara toetra ianao, moa tsy miramirina fa tsy tsara toetra kosa ianao, de mamitsaka maravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny fandriny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Nalahelo an-kaina Andriamanitra ty ampibebaka azy, ampiaka azy ny fomotany, nahoana ny tezitra ianao, nahoana manjombona ny tarehinao, raha tsara toetra ianao, moa tsy ho miramirina fa raha tsy toetra kosa ianao, de mametsaka ambaravarana ny ota. Ambaravarany fo ny kaina le ota no mipetraka. Zay le nivolaza tery tany amin'ny voalohany lazainy Jesosy hoe zay rehetra manota de andevon'ny ota. Io ota io zany a ao ny fon'ny olona no mipetraka, de manosika ny olona hanao ratsy, hanao ny adalàna rehetra. Ary kaina azo fehezina izy io fa tsy mety miala, ianao no tokony hanapaka azy ao ny fon'ny olona. Ary raha de niteny ankaina azy Andriamanitra vao mainty a ny mafy ny fony satria natosiky le manosika azy hamono ny rahalany ny ota manandevo. Zao voalaza amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary kaina niteny tamin'ny rahalany ary noho ny tany antsaha izy mirahalahy, dia nitsangana kaina nanatona any Abela rahalany ka namono azy. Jereo fa tsy ny devolony nampahatonga ny kaina amono ny Abela fa le ota manandevo tao aminy. Ary zay zany tena zava-dehibe, io ota manandevo tena ratsy mihitsy. Ary ota manandevo no manosika ny olona ho any amin'ny faratsiana araky ny voalaza, satria le olona mandevo ny ota de olona araky ny nofo. Romanina 5:9 Romanina 5:9 ny 7 tapany voalohany, 8 tapany voalohany any. Romanina 5:9 zafady 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy, fa zay araky ny nofo de mihevitra ny zavatry ny nofo. Zany hoe le olona araky ny fandevon'ota de mirona makany amin'ny araky ny nofo, zay fanotra Andriamanitra satria nofo manotra ny fanahy, fanahy manotra nofo. Raha vakitsika koa ny 9 tapany voalohany, Romanina 3:3 zafady 3:8 ny 9 fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-nofo. Toy atsika ny 7 sy ny 8. Romanina 3:8 7 sy ny 8. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany, ary zay ao amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. So tsara zany fa le olona ao amin'ny nofo andevozon'ny ota tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary na de mivavaka ary izy de mivelona ao mifaratsiana. Zay le tezika atao amin'ny Romanina 1 na de nalala an'Andriamanitra azy izy de tsy nanome voninahitra Andriamanitra ary tsy nainsaotra n'Andriamanitra akory, fa mivelona tao amin'ny filana, faratsiana, fahadalàna no io ota manandevo. Ary tsy mangaga Andriamanitra raha namonjy zao tontolo zao, na ny mpamonjy azo antoka, fa io ota manandevo zay mbola zavaitsika mihitsy fa tena zavatra ratsy. Azao voalaza ny Romanina 7, io mihitsy ny mahatonga ny olona manao ny zavatra tsy sitrany, manao ny zavatra tsy mety rehetra. Azao voalaza ary Romanina 7 4:10 ka 7:10. Romanina 7 4:10 ka 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fantatsika fa araky ny fanahy ny lalàna, fa za kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Zay ataoko de tsy fantatro, fa tsy zay sitrako nataoko, fa zay halako nataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho
de manaiky fa tsara nalàna ary am'izany de tsy zaho ntsony no manao zany fa niota zay mitoetra ato anatiko. Ny lalàna de araka an'Andriamanitra fa fantsika fa araka mifanahy ny lalàna. Fo za kosa zany hoe tsika tsiray avy de namidy ho andevon'ny ota. Isy mivarotra antsika ho andevon'ny ota zany, tsy iza fa iadama. Ary zay mbola azy eto 5:10 fa zay ataoko de tsy fantatro, fa tsy zay sitrako no ataoko, fa zay halako no ataoko. Tsy ny sitrako no ataoko fa ny halako no ataoko. Zany hoe le ota manandevo no mahatonga an'io raha ny 5:17 nambara hoe ary am'izany tsy zaho ntsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko. I ota manandevo manosika ny olona manao ratsy ary natongavan'i Jesosy de anafaka an'io. Ary anafaka antsika moa le fahazaran-dratsy rehetra. Ny 9:20 ka hatramin'ny 20 Romana 7:7 9:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko de ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko de tsy za tsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato amiko. Mazava tsara ny teny apôstôly Paoly fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, ato amin'ny nofoko. Mana fikasananao ny tsara ihany aho. Fo le anatanteraka ny tsara ny tsara ny tsy ato amiko satria nahoana andevon'ny ota aho. Tsy ny sitrako no ataoko fa ny halako no ataoko. Raha ny sitrako ary no ataoko de tsy za tsony manao zany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko. Ary ota manandevo ny antony natongavan'i Jesosy zay hazavaintsika manaraka hoe ahoana zany no afaka ota mandevo na koa inona koa no vokatry ota manandevo. Ho zavaintsika manaraka zany hoe vokatry ota mandevo amin'ny fiainantsika fa tena zava-dratsy mihitsy. Ka azavaina zany hoe tena nanafaka marina ve Jesosy sa tsy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho liana tokoa tsika manaraka afantatra hoe ahoana ary ny fomba nanafahan'i Jesosy antsika amin'ny ota mandevo tsy nafantarantsika teo ny tena zavatra ataony ota manandevo ary nahatonga Andriamanitra naniraka ny zanany fa neho ny fitiavany sy ny famindrampony ary ny antrany. Ka tsy tia nisy overy fomba tonga amin'ny fibebahana ny olona rehetra. Hivavaka atsika. Saotranao zay Andriamanitra ny fanazavana zay natao rehetra adenao nanokatra ny fo ampanansain'ny rehetra zay mandre zao hafatra izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manao veloma mandra-peonandray manaraka voninahitry Andriamanitra iny natao ary tondra fahazavan-tsaina ho antsika tsiray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.